misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. miarabinao indray tonga amin'ity fotoana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Ny lohatentsika androany dia hoe loharanon'ny fahadiovana. Mialohan'ny zavatra dia andeha hiaraka hivavaka. Mankasitraka anao izay ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro noho ny fitiavanao sy ny fahasoavana izay arotsaka ao aminay tsy tapaka. Misaotra ihany koa ny fotoana izay ahafahanay mianatra ny teninao, meteza ianao hampangina ny feo izay hitiavany aminao. Ary tao izay mba hahita sy hatsapa ny fitiavanao ao anatin'izany fianarana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Loharanon'ny fahadiovana. Mbola tsy nisy nahalala akory ny sy mikroba no efa nanomana ny vahoaka ny Andriamanitra hisoroana ny arety mifindra avy amin'izany. Mikasika amin'ny fomba fanadiovana avokoa ny toko 120 ka hatramin'ny 520. Ary io farany io dia angamba azomena lohateny hoe mandro manasa tanana. Ao amin'ny 9 maro amin'ny Levitikos toko 120 ny vahoakan'Andriamanitra dia ampatsehivana mba tsy hikasika olona na zavatra na biby voaloto. Nomena toromarika koa izy ireo mba hanasa ireo zavatra sy olona voaloto. Nisy toromarika nomena koa mba tsy hampianaka ny arety mifindra toy ny abokana tamin'ny alalan'ny fanokana monina ireo mitondra ny aretina. Tsy ny fahasalamana ihany no tanjon'ireo toromarika rehetra fisoroana ireo, fa indrindra koa ny fahamasinana. Natao hiavaka amin'ireo firenena mpanompo ny sampiny zao tontolo izao ny vahoakan'Andriamanitra. Ny Levitikos toko 120:30 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy, kanefa ny loharano na ny lavaka fanarian-drano izay misy ranobe dia hadio ihany, fa izay mikasika fatsin-javatra eo no aloto. Io ngamba no andininy anisan'ny manandanja indrindra ao amin'io toko io satria misy ifandraisany lehibe amin'ny filazantsara. Ambara ao fa ny zavatra tokana tsy mety ho voaloto dia ny loharano sy ny lavaka famorian-drano izay misy ranobe. Efa voamarika ao ve fa afaka nikasika irezanao heverina ho maloto araka ny lalàn'ny Levitikos Jesosy kanefa tsy voaloto tamin'izany. Ohatra ao Mateo 7:2 mitombina zany satria izy no ilay rano velona sy loharanon'ny fahadiovana. Kanefa misy zava-dehibe noho izany. Nilaza Jesosy fa raha mandray azy ho mpamonjitsika isika dia ho tonga loharano eto amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy voatery ho voaloto ny manodidina antsika isika satria velona ao anatintsika Jesosy dia afaka ny ho fantsona mitondra fahadiovana sy fivoarana isika ao amin'ny fiangonantsika, ny sekoly, ny fiarahamonina misy atsika. Nanome toky Jesosy fa ho loharano madio miboiboika ao anatintsika ho fiainana mandrakizay. Na lehibe tao Nazareta izay tsy nisy zava-tsoa amin'ny mpamonjitsika, ny fiainany dia tsy tratry ny eritreritra, ny fiankinan-doha, ny filan-dratsy, ny fitiavam-bola ary ny fitiavan-tena manodidina azy. Ireny fatratra koa ny anao izany ho an'izay rehetra sy amin'ny alalan'izay rehetra manaiky ho feheziny eo amin'ny fiainana. Saintsainy izay voasoratra ao amin'ny Levitikos toko 120 ary jereo izay miresaka an' Jesosy ao. Araka ny hevitrao
anao ahoana zao tontolo zao raha avelantsika rehetra novantsika Jesosy ho tonga loharano mitondra fivoarana. Toy ny mazatra ve sa hafa fahitantsika an' Jesosy eto? Ary angatako ianao ametraka fanontaniana hoe inona no asetroko ny fahitana an' Jesosy araka ny ity toko sy andiny izay vakiana androany ity. Raha fitinana lesitsika dia maneho fa ilay loharanon'ny fahadiovana dia loharano lehibe dia tsy iza fa Jesosy izy io. Natany amin'ilay Levity kosa raha naseho zany dia Jesosy izay afaka manadio antsika miala amin'ny pentimpentin'ny ota rehetra. Ary anisan'ny zavatra tena nahafinaritra tokoa nahafantarantsika koa androany fa Andriamanitra dia efa nanomana planina ho an'ny vahoaka ny soroana ny aretina mifindra izany hoe fitokana monina, fanasana tany na fandroana zany dia efa toromarika sy baiko nomen'Andriamanitra efa elabe mialohan'ny fahafantarana akory azy hoe misy ny mikraoba. Dia izay indray no lesonantsika androany rario dia ny anenkentsika tsiraray avy an'ilay loharano manadio dia tsy iza zany fa Jesosy. Vavakintsika misaotra Jesosy eo nanaiky ho loharano izay manadio anay. Ny angatako dia ny tsiraray avy aminay izay mandray izao fianarana izao dia hanapa-kevitra hanatona ho diovinao ka hanananay fiainana tsy misy pempiny, hanananay fiainana feno fifaliana eo am-piandrasana ny fiverenanao dia ho tahinao fiainan'ny mpiaino rehetra na ny ara-panahy zany na ny ara-nofo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Marary soa ary mametraka ny mandrapitafa mandra-pioana amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.